isaka ny alahady moa tsika dia misy teny izay atolotra ho any ankonana mba hiainantsika ao anatin'ny herinandro sy ny amin'ny ho avy rehetra ka ny obolana toko faraky amby folo andin'ny faharoamby folo no atolotra antsika ny teny io te ho abolana toko faraky amby folo andin'ny faharoamby folo hovakinana ran'i Jesosy zany tsy ampisaina izay manamavy ny namany fa izay endry dia mangina tsy ampisaina izay manamavy ny namany fa izay endry dia mangina na fanamavona mivantana amin'ny olona izay fampiresaka amintsika zany na fanamavona ihany koa amin'ny fanaratsiana atao mahitsitsy hoe fifosana azy dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy ampisaina ny olona manamavy ny namany fa izay endry dia mangina mifandraika amin'ilay didy hoe aza manendrikendrika ny namanao ty Lutera dia milaza hoe nananao izy na tsy nanao tsy anjaranao ny manaparitaka ny zavatra izay tsy mety nataony fa ny azo atao dia manatona azy dia miteny azy amin'ny fitiavana hoe izao ny zavatra izay tsy mety ataonao raha toa ka ny zavatra tsy mety nataony koa ka io zany izahantsika hiainana anatin'ny herinandro tsy ampisaina izay manamavy ny namany fa izay endry dia mangina